Ankafaliana hatrany itoko klasy itoko vavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity saorako manokana isika rehetra niaraka taminay tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo ho amin'ity alina ity isika dia manambahiny manokana indray dia tsy izany fa i frère Abel izay filompanorona ny FIPMI FFM miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary. Abel filompanorona ny FIPMI FFM nisan'ny efa vahiny teto ihany ianao tany amin'ny fiandohan'ny volana jona tany ary niveryntsika ho androany satria nisan'ny niteraka devitra kely moa resaka zay noentanao farany teto nisy ihany koa andreny séminaire zay noentanao ireny hidirantsika avokoa fa na izanatra zany dia somary resaka ihany koa tsika ny fiainam-pirenena ny tontolo politika satria samy mitondra vahaolana moa ny vahiny rehetra teto dia manana ihany koa no heveriny fa vahaolana ho an'ny Madagasikara ny vahintsika ho amin'ity alitika dia miarabanao tompoko misaotranao ihany koa nanakina sain'ny fandarana. Ya miarabanao namana Gasikara Fensoa miarabantsika ao atokantrano indrindra ianareo zay mankafy an'izao fandaharana manokana vokarin'ny Real TV zao isorana ilay namorona zao tontolo zao manome antsika nyity fotoana ity ankasitrana ihany koa nareo namana Gasikara nanasa ampitiavana ary tonga amin'izao tafatafa izao indray isika. Tserererasiatra kely satria tamin'ny farany any resaka an'le fiakanjo diva virina tamin'le fotsinay ianao mety misy antony manokana ve? Tsy misy antony mihitsy hoe antony manokana fa zao no misy zao no mety daholo zany zay hoentany eto fa zao aloha ny tiako zany androany. Anisan'ny mampiavaka anao ny amin'ny atao hoe fivavahana hebreo miverina andoharano averika ihany le fanontaniana manao ahoana ianao tsy manao an'le saron-doha hebreo reny sahala amin'ireny jiosy tamin'ny fotoan'androny reny ny amin'ny horonan-tsary moa no tena ahitana an'ireny amin'izao fotoana izao mbola betsaka ny jiosy manao saron-doha frère Abel manokana tsy manao an'izay ka hebreo sadasada ve sa inona le mety ho antony manokana? Malagasy frère Abel fa tsy hebreo fa malagasy ohatran'ny malagasy rehetra fa ry zareo miverina amin'ny manana fotom-pisainana sy faharesen-dahatra manana foronana hoe hebreo izy no mitazona an'izay teneninao zay fa frère Abel malagasy fa manaraka ny fivavahana na rahan'ny hebreo zay fotsiny zany aloha no zavatra hoe mety hoe azo lazaina. Iny ary farany dia nisan'ny andrasana maro aloha zany no antaniko kely aloha satria nisan'le séminaire ho azy nataonareo tamin'ny faefatra ny volana jona lasa teo ny amin'ny tsonao ihany koa andreo mpitondra fivavahana kristianina na ny kristianisme moa zany raha maromaro kokoa satria ny ianao ny fomba fivavahana hebreo no entinao be dia be ny fanenjehana anao ary misy tamin'ireo mpitondra fivavahana manaradia ny atao hoe kristianisme no nitsikeranao nanenjika anao nasainao ho tonga no fasafasy aminao tao anatin'izay séminaire zay asa mba nanahoana aloha ny akony nisy tonga ihany ve izy reny nanahoana ihany koa ny akon'izay séminaire zay? Maro ny vahoaka atao hoe vahoaka zany rehefa mafeno espace anankiray tsy omby ary nisy ny tany ivelany nisy koa ny mpitondra fivavahana vitsivitsy tonga somary mampametra-panontaniana ihany hoe eno mpitondra fivavahana ny antsoantsoko namana Gasikara ary ny mpitondra fivavahana no iantefan'ny antsoko hoe raha ohatra manana porofo ny mpitondra fivavahana anaporofoiny hoe tena ireo anarana tafiditra anaty baibola reo no anarana ny vavahan'ny-mpaminany nampidiry ny mpaminany tao anatin'ny testamenta taloha na noronam-boky ny vavahan'ny apôstôly ihany koa raha manana porofo anaporofoina an'ireo anarana ireo zany mpitondra fivavahana hoe ireo no ny vavahan'ny zanak'Israely sy ny mpaminany dia nantsoko mpitondra fivavahana rehetra na ny mpitondra fivavahana FFKM na ny mpitondra fivavahana zay atao hoe fiangonana zandriny dia samy ny antefan'ny antsoantsoko avokoa fa i frère Abel dia manana porofo izay eto ampelantanako
anaporofoy koa ilazako hoe sady tsy misy ifandraisany a no tsy misy ifandrifiny a no tsy misy idirany amin'ny anarana izay ny vavampaminany sy ny vavany apôstôly a ireo anarana rehetra tafiditra ao anatin'ny baiboly ireo a namana gasikara fenso ny antsoko mpitondra fivavahana zay fantsiana zay ka androany zany tsika mididirantsika ihany aloha zay adevitra zay fa manahirana zany de ny hoe rehefa miresaka amin'ny frérabelona dia tsy manao hoe koa zany hoe tsy meno ny hafa fa hoe nenao ihany ny marina zay zany ny remarque ana hoe fanamariana avany amin'olona ianao a tsy misy marina koatra ny nenao ihany zany hoe raha iadevitra aminao zany a de tapitra treo ianao carré hoe nenay ihany ny marina inona zany no ilaina adevitra tsony raha nenao ihany ny marina fa ny hafa tsy enona ao anatin'l'izy somary intsiko kely zay ho an'izay nanatrika séminaire olona anankiray ihany no somary naningana satria tao anatin'ilay séminaire de nisy ny fotoana fa ny olona ary zay mihitsy hoe mametraka fanontaniana maneho hevitra fa nisy olona ankiray izay arak'izay nyteneniko zay naningana efa lazain'ny fasady mpandainga sy mpamitaka frérabelona nefa izy mbola mijanona ihany miaino ah eo de hoy zao hoe za fa lazainao mpandainga sy mpamitaka ko inona nijanonanao iaino ah eo raha ianao ve zao mahita mpandainga sy mpamitaka de anam-potoana hijanonana eno sy iresadresana adikevitra amin'iny ianao namana gasikary nefa efa fantatra hoe mpandainga sy mpamitaka de frérabelona zany raha vao izay mifotokevitra le olona tonga de mitsara ho mpandainga sy mpamitaka de tsy miady hevitra amin'iny na de sekondra ray azy fa mandray ny afaka mandray fotokevitry ny hafa satria ny fahamarinana ny iraisan'ny rehetra ny hoe sarotra mitady ny marina fisaka ny marina ozy ny fitenena malagasy a de tsy voatery hoe aty amiko ihany marina fa mandray a izay karazan'olona rehetra mitondra zay everina hoe ho marina fa tsy voatery koriny hoe anaiky ana ho resy lahatra am'izay zavatra resahan'ny hafa kory amaranantsika an'izay resaka zay ary a raha ohatra ka mampita zany lay fivavahana hebreo amina fivavahana zay azo iverina aloha hoe maro anisa aloha raha ny gasy zany resantsika ny kristianisme dia mino ny ataontsika hoe ray zanaka fany masina le trinité masina io a dia mametraka ny tompo sy mpamonjy na i Jesosy Kristy zany ho mpamonjy a zanak'Andriamanitra fa Andriamanitra ihany koa zay zany le fotom-pinoana manao hoana ny nareo zany zay nambaran'le voafantsika teo amin'ny tsato-kazo ngamba no entiko mamaly azy ianao mahalala tsara satria ianao manana ny fiangonana sy mitazona ny finoanao voasoratra ary nambaran'ny mpamonjy hoe tery sady ety ny lalana makany amin'ny fiainana vitsy ny mahita azy malalaka sady migodana kosa ny lalana makany amin'ny fahaverezana betsaka mizotra makany zany hoe ny lalana makany amin'ny fiainana zany a raha ampitahaina amin'ny lalana makany amin'ny fahaverezana dia vitsy no mizotra amin'ilay lalana makany amin'ny fiainana vitsy ihany koa mahita ny lalana makany amin'ny fiainana fa le lalana makany amin'ny fahaverezana lalana mikodiana mikodana be mihitsy zany malalaka mety daholo zay atao ao miteny ambany lalàna zay fa tsy ambany fahasoavana zay fa tsy ambany lalàna de madio avokoa ny zavatra rehetra ao ndray no miteny mbola misy ny zavatra hotandremana fotom-pampianarana samy hafa fotsiny fa ny fotom-pinoana iray ihany amin'ny frérabelona zany a mino an'io anarana zay efa teneniko sitrindriko mazava tsara hoe tsy anarany avondrina sy tsy anarany zanak'ondry a mino an'io avokoa ny rehetra fa malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana tery sady ety ny lalana makany amin'ny fiainana tonga de tsoroko le izy hoe le Jesosy Kristy a no tsy mety amin'ny frérabelona sy le finoana ampianarinao amafisinao ve zay zavatra zay tsy Jesosy Kristy no tsy mety amin'ny frérabelona fa tsy anaran'ilay voafantsika teo amin'ny tsato-kazo a ny anarana hoe Jesosy Kristy fa ianao nefa mino hoe le voafantsika teo amin'ny tsato-kazo de Andriamanitra le voafantsika teo amin'ny tsato-kazo de mpamonjy izy le Andriamanitra manko nefa nazavaiko teto hoe anatin'ny doany ihany misy an'le Andriamanitra na sora-pavety na sora-majinika le voalohany andeha ataoko hoe le nahariny ray zany mpamonjy izy tonga de le mpamonjy mihitsy any fa le zanahary mamorona ny lanitra sy ny tany zany ho resaka io mantsy ao anatin'le ka sovarina adevitra any anaty voambolana tsika frérabelona ao anatin'le tsy adevitra voambolana mihitsy ny olantsika eto na olana amin'ny fivavahana fa io ny tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany tsy adevitra voambolana zany fa adevitra anarana
ary eva tamin'ny andron'ny apôstôly nisy adevitra momba zany anarana zany ary fantatsika tsara ny tantara satria anao mivavaka fa ny apôstôly ny raharanony jiosy tsy hitory ny anaran'ny mpamonjy mandraranareo zay ozy ny faritry ny mpanao dalàna ny sambotra andry petera na nakadra andry petera dia zao ny tenen'ny faritry ny mpanao dalàna hoe efa niraranay nareo tsy hampianatra amin'izany anarany zany nefa mbola mifianonareo fampianaranareo any jerosalema ray manontolo efa hatramin'izany zany no adevitra ny anarany satria efa nisy anarana na raha ny mpitondra fivavahana teo hatramin'izay ohatra n'izao mpitondra fivavahana zao hoe misy anarana zao io tazomy mpitondra fivavahana dia tonga frère belle mitondra fantsiana hoe tsy io le tena anarana izay nivavaham-paminany sy ny apôstôly tany am-piandohana dia lasa amin'izay iverin'ny olona fa frère belle no miteniteny foana ary misy miteny mihitsy raha ny anaty commentairany hoe fangay ianao talohan'ny papa tenina marina ny tenen'ny olona za tsy talohan'ny papa fa izany fivavahana na raha mpaminany sy ny apôstôly fahinzany kosa misy tantara mipetraka ary eto am-pelatanako misy tantara mipetraka marobe dia tsy ireo anaran'ireo zany ny anarana izay tokony hivavahan'ny olona ho any amin'ny fiainana za tsy miteny hoe tsy tokony hivavahan'ireo fa zay efa overy ho any amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofara dia tsy maintsy hivavaka amin'ireo karazana anarana izay nampidiry ny fanjakana romanina sy mpitondra fivavahana romanina ao anatin'ny fivavahana ireo mbala mariako tsara ary mahay tantara-pivavahana matomy resaka ary zay koa mahatonga ana miantso mpitondra fivavahana fa izy ireny koa nianatra tantara-pivavahana hoe fivavahana ny ainga avy any Roma fivavahana raha zao tontolo zao io maninona nefa ny izy io reo io fivavahana ny ainga avy any Roma io maro anisa manerana tany manerana zao tontolo zao manerana ny Madagasikara adala daholo ve zany reo olona rehetrarehetra reo frère belle ianao zao no miteny an'izay misy manam-pahaizana ne reo mpitondra fivavahana rehetra hoe dia ho adaly ianao koa zay ho anatiny ianao koa ve dia ho adala fa le ao amin'ny apokalypsy toka 17 ao misy teny voasoratra hoe ny amin'ilay vehivavy janga nitaingina biby 10 volonjaky zay nampijangajanga ampon'ny tany ary nataony leon'ny divin fijangajangany mpon'ny tany marina be mihitsy le teneninao hoe maro anisa maneran-tany ary voasoratra araka ny faminaniana mihitsy hoe nijangajanga tamin'ny mpon'ny tany ry le vehivavy janga fiangonana no tikany vehivavy ao ary le izy vehivavy nitaingina bibidy nikodiny bibidy dia fanjakana zay ny heviny zany fa le izy moa zava-miafina ka nisy fiangonana sady nitondra fiangonana no nitondra fanjakana tito ambonin'ny tany teto ary fantatry ny mpahay tantara rehetra hoe ny fahefana papaly dia nitondra fiangonana sy nitondra fanjakana nanomboka tamin'ny taona 7 aterin'ny mpamonjy mandra-patonga vanim-potoana nanafian'ny frantsay azy tamin'ny taona 7 raha ohatra ary zany tsika ka miverina zany ao anatin'le fotikevitra na hoe fotim-pampianarana frère belle inona ary zany no pirofo eo am-pelatananao azonao ifampizarana indray zany amin'ny mpanaraka ny fandarana amin'ny tialy ty ny amin'ny ilazanao fa ianao manana ny fahamarinana amin'ilay anarana ary izay tsy mampiasa izay anarana zay dia mety tsy ovavonjy mihitsy ary ho any amin'ny elo araka ny resaka teo da ho eto ary ny pirofonao tompoka misotranao namana gasikarany amin'izay fanomezana alalana ampiseho-pirofo meno anao mihitsy meko fotoana kely mihitsy ny anao ao amin'ny apokalypsy toko 17 apokalypsy toko 17 manomboka eo amin'ny andeniny 9 dia misy zao teny voasoratra izao ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na manankarena malahelo na mpanompo na tsy mpanompo dia notereny asiana marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tany akavanana mba tsisy azo ividina ivarotra afa-tsy zay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidy na nisan'ny anarany indro fahendrena aoka zay manantsaina nisanisan'ny bibidy fa fansan'olona zany ary 80 ambianjato ny isany na 666 eo amin'ny andiny fahavalo dia zao no teny voasoratra hoe ary iankohaka eo alohan'ny daholo ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy voasoratra anarana ao am-boky fiainany zanak'ondry izay voasoratra ao namana gasikara fenso ny zavatra voasoratra ny faminaniana tsy hoe lany andro ny avondrindra ka tsisy atao tsony na hoe tsy nisy atao tsony reo mpaminamina ireo apôstôly ka dia namorona zavatra ho atao fa tsy nisy natao tsony fa ny avondrindra mihitsy no naniraka mpaminany ilaza hoe isy izany atao hoe anara bibidy ampandraisina ny olona rehetra ka ny andro ny olona rehetra sy ny tanana kavanan'olona rehetra dia misy an'ilay
anaran'ny bibidia ary io anaran'ny bibidia io araka ny voasoratra eo amin'ny andiny fahavalo dia manome 620 na 666 ny taremarika finosiny rehefa atao ny fanisana ary voasoratra amin'ny andiny fahavalo hoe miankohaka amin'lohan'ny daholo ny olona rehetra monina ambonin'ny tany zany hoe ny olona manerina zao tontolo zao fa tsy ny mponina any an-danitra na ny mponina any ambanin'ny tany fa ny mponina eran'izao tontolo zao ao anatin'izany ianao mijery mijery zao zavatra ao anatin'izany ianao na Madagasikara satria ianao mivavaka tsy maintsy misy anarana tononinao rehefa mivavaka ianao sa tsy marina zay Gasikara am'ireo anarana ireo zay ivavahan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany de misy ny atao hoe anaran'ny bibidia azavay kely ny faminaniana sy ny fanoharany toytony dia tsy ny olona rehetra na Madagasikara no afaka mahafantatra azy fa ny mpamonjy ny teny hoe fanoharana no itenenako mba hijery mandrakariva izy ireo fa tsy hita ary andre mandrakariva ihany fa tsy afantatra misy zany mijery mandrakariva nytony fanoharany tony fa tsy mahafantatra ny heviny mihitsiny tsy mahita ny tena mariny fa misy kosa lay nambarin'ny mpamonjy hoe ianareo no navela alala ny zava-miafina momba fanjakan'ny lanitra zany hoe misy olona navela alala itony fanoharana itony ka ny bibidia izay voaresaka atao boky faminaniana ao anatin'izany ny bokin'ny Daniel, ny boky Ezekiel, ny boky Apokalipsy, ao amin'ny bokin'ny Enoka ihany koa dia miresaka nyreto atao hoe bibidia kanefa fanjakana ny tondrony fanjakana zany ny voaresaka eo fa tsy bibidia arak'ilay vaky teny akoho fa fanoharana ilay izy ka ity bibidia na ity fanjakana ity dia fanjakana ny tondra n'izao tontolo zao ny fian'izao tontolo zao ary nanam-pahefana amoaka lalàna ifehezana zao tontolo zao ity atao hoe bibidia na ity fanjakana ity nefa ny eo amin'ny Apokalipsy 3:10 dia nampiasain'ny satana zany raha ianao zao no anontaniako na Madagasikara fensoa ianao tena mpanao gazety malaza raha eto Madagasikara ary saika maneran-tany mahafantatra ono rehefa hovaina ny anaranao mbola fantatra ihany ve ianao raha vao miova ny anaranao mbola fantatry ny olona mahafantatra anao ihany ve raha vao miova ny anarany hoe Gasikara fensoa am'le titre mampanao gazety ianao mbola fantatra ve tsy fantatra tsony zay dia misy ny atao hoe fanana mitaka an'izao tontolo zao na zay rehetra ambonin'ny tany amin'ny Apokalipsy 2:27 na Madagasikara fensoa dia miresaka mazavatsara argumentanao zany hoe na eto Madagasikara na eran-tany na ny Chine dia Gasikara foana ny Gasikara foana zay foana Gasikara fensoa ka tsy tokony hovaina ve zany le anarana na iza ianao zao nametraka zay le tena marina zay le marina tokana fa raha ozany hoe misy akoroa marina na akitelo marina dia tsy miadevitra fa samyzay manany marina zany fa ny marina raha ihany na Madagasikara ka inona ny antony anaovana adika teny ny baiboly sy ny salamo zany raha ohatra ka hoe tsy hovaina le manoraty ianao boky dia ianao mihitsy ny namboatra boky ataovy amin'ny teny malagasy isy manam-pahaizana andikan'io amin'ny teny vahiny fa tsy misoratra foana ve ny anaranao zay nitompony'le boky namolavolan'le boky namorina n'le boky tsy misoratra foana ny anaranao ary raha mitety an'izao tontolo zao ny boky no navoakanao miova ve le anaranao rehefa mitety an'izao tontolo zao satria hoe efa samy manana fiteny ny firenena rehetra dia mety iova ve le anaranao zany hoe adihevitra any amin'ny resaka hoe anara-tsamire sy anarany ombonana indray zany raha zany satria ohatra atsika zany zao raha anarany ombonana nge eto zany zao manoratra boky dia tongolo dia tonga any France ala izy lasa oignon dia ty zao misy hoe jute fa hafa koa ny filazana eo any amin'ny firenena hafa any fa le izy jus foanany jus zany fa tsy anara-tsamirery fa ny anara-tsamirery zany tsy tokony hovaina ny anara-tsamirery tsy tokony hovaina na anaran'olona na anaran'ny avindrindry hafa ny anaram-biby na ny anarana vary na ny anarana mangahazo hafa zay samy manana fomba fiteniny sy ny fahafantarany azy fa ny anarana zany reny nge tontolo nge tsy misoratra anaty kopia hoe soratany eny fanjakana ny anaram-biby hoe soratanao anaty kopia fa teraka ny biby ohatr' zao dia mitondra anarana ohatr' zao dia misoratra hoe isan'ny olombelona dia ahoana indray raha ohatra hoe Dieudonné zany dia ataonjareo hoe nomenjanahary tonga aty dia tsy anazy iny fa ny anarana tsy miova
fa rehefa nomenjanahary ny miala eto dia nomenjanahary mitety zao tontolo zao nomenjanahary edonao dia zay merina zao tontolo zao fa tsy hoe ary dia lasa hafa le izy tikan'izay a tsy tianao ty fantany ty fa tsy iza zany le anarana iza le anarana novainjareo zany dia azavainao ihany koa zany le anarana tsy izy satria iny koa nytirakadevitra tamin'ny fandarantsika farany dia tsy ampy le fotoana nanazavana leitsy dia meko fotoana kely ndray ianao a miala tsiny fa misy tsetretreritra dia lasa nitsofoka kely tamika fa afaka atoizanao ny fanazavana araky nefa nifampiresantsika amin'ny raha lateto tao anatiny zany vahiny farany teto iny a dia isany zava-miafina fandarina zava-miafina ataon'ny Frère Abel eto amin'ny Fahitalavitra Real TV dia mahafinaritra no mampita vaovao a mahafaly ihany koa anareo mpijery a mety isy aminareo tsy faly nefa moa na faly ianao na tsy faly inona no azoko ataoko ianao ary mba tsy ho faly a fa ho anay faly zahay satria anao fandarana eto izahay a isaky ny alatsinainy a talata alarobia maraina amin'ny 10 ora sy 10 minitra na amin'ny 10 ora sy fahefany maraina izany a latsinainy talata larobia no fotoanantsika zany a dia izay fanontaniany gasikara fiansoa mahakasika an'le iza le anarana hovaliana ao anatin'ny fandaharana fanjavana zava-miafina fa tsy hovaliko eto amin'ny adevitra amin'ny rahalahy zany aloha zay fanontaniany zay a na dia apetraka ao foana raha dia tsy hamaly foana mihitsy fa zay mihitsy no naovako aneo fandaharana io dia tamintsika amin'ny rahalahy teto farany a dia nampanantenina hoe any amin'ny seminaira dia any no afantarinareo an'le izy a zay nanatrika ny seminaira rehetra dia sady nahay nanonona le anarana no nahita an'ireo profy marobe a nanazavana ireo tantara-pivavahana sy ny tantara-piangonana fizotra ny fandikana baiboly io nisy fizotra ny nandikana io baiboly io tsy hoe le nadikany mpaminany io baiboly eo pela tanantsika amin'izao io missionnaire avy any Londres raha nitonga voalohany teto Madagasikara nandika amin'ny baiboly ao amin'ny dika tem-pirenena malagasy fa tsy hoe ny apôstôly Paul na ny apôstôly John no tonga teto andika baiboly tsy nisy adevitra tsony raha zareo ny tonga tetiko mivata tena mihitsy nefa tonga tetiko fa missionnaire avy any Londres raha ny tonga teto a ka rehefa misy fampianarana zany a fanjavana zava-miafina ho enta Frère Abel dia azavainao zavatra rehetra mahakasika ny tantara-pivavahana na Madagasikara fiansoa fa hovaliko kely le fanontanianao hoe iza le anarana le raha tsikaritra ao za zao tsy mitondra le cadre be iny fa misy ihany ato a misy ihany ato dia alaiko le izy a satria ny fanontaniana rehetra tokony azo valina na dia hoe tsy dia afa-po loatra ary tio a tsy haiko na afaka mizomy mamizomy antindray atao ato amin'ny sisiny dia ny zanokely avy ato ambadika no tia aiza zao isakisaka kely ato ihany zao fa ianao mitodika aty amin'ny jery dia zomenjalavo fotsiny fa io a tantara famonjena ao amin'ny testamenta taloha ny librairie Masindapoly no namoaka an'io dia ato amin'ny pejy 300 hito apotratsika manaraka ito io le anarana mivoaka tsara izy ao na Madagasikara tsara mihitsy eo ambany io misy fanjavana hoe ny anarany avia sy eo amin'ny taretsoratra hebreo tranay ny eo ambony io ty zany dia tindray amin'ny taretsoratra hebreo moderne dia manazava izy hoe io anarana io no nitenena Mose sy Arona tao Farao io koa no nandidiny Mose sy Arona ny Farao mba handefa ny zanak'Israely tsy ny anaran'i Jesosy zany na ny anarana hoe Andriamanitra no nandidiny Mose sy Arona ny Farao handefa ny zanak'Israely fa io anarana io dia mbola manazava izy eo ambany eo hoe tamin'ny Mose sy ny rana no nanomezan'ny avindrindra io anarana io dia mbola manazava ihany izy hoe amin'ny teny hebreo io anarana io ka ianao mametraka fanontaniana dia zay ny valiny io amin'ny teny hebreo io ilay anarany Yahvé fa tsy hoe Andriamanitra na Jehova na Jesosy no anara ilay namorona zao tontolo zao azonao entina ary ve ny profo no mahakasika an'le hoe Yahvé Jesosy sy ny maro samihafa no mahatsizy anazy satria matoko ireo le missionnaire eo zany nitondra an'le izy teto Madagasikara Frère Abel dia mety manana ny fanazavany ihany koa ara-teolojika sy ny salam zany farany manko ianao zany zao nisy fotoana ianao le niresaka an'le
jesosy mosa izy de jesosy de hoe tsy izy no aton'izao ka sao de mba hoentinao satria androany zao niampy an'le iavy indray le izy a niampy an'le izy ihany koa teneninao teo hoe tompo tsy izy koa ny tompo tsy izy ihany koa ny ave asany Jehova koa ve izy satria izy ry zany koa anisan'ny fitenin'ny kristianina frera belona ia ianao moa manontany de mamaly aho ampiko ihany ny porofo eto ampelantanako a itony porofo tony a de maro fa ao anatin'ny fandaharana isaka latsinainy sy talata larobe amin'ny 5 ora sy fefamaraina no aseho eto avokoa zay porofo rehetra eto ampelantanako a ny porofo eto Madagasikara aloha no aseho fa mbola tsy mamoaka ny porofo manerana n'izao tontolo zao makasika ny anaran'ny avindrindra de ito ao indray ny cameraman izy ty de baiboly nadikan'ny protestante izy ty édition fahenina fantsina fahenina sokafako ato amin'ny pejy fahatelo io teny mialohan'ny fantsina fahenina hitatsika io hitatsika eo tokantrano de manazava izy ty fantsina fahenina amin'ny baiboly dikateny protestante malagasy ty dia tsy dikateny vaovao fa fanatsarana sy fantsina ilay fantsina fahadimy izay vita tamin'ny taona 5 de dinganiko eto ambany eto anisan'ny fiovana lehibe anisan'ny fiovana lehibe hita tokoa ny fanoratana sy fanonana ny anaran'ny tompo dia ny hoe Jehova izay nosoloana ny hoe ny tompo ny hoe Jehova izay hita amin'ny fandikateny rehetra teo aloha dia tsy notonony Jiosy izay tompony teny fa vokatry ny fahadisoana famaky ny soratra hebreo ihany tsy izahay na Madagasikara no namoaka an'ity tsy haiko anao hoe protestante sa inona fa rehefa fanazavana zay zao tsy le anarana nytonony le naseho anao teo fa miteny hoe Jehova ozy izy de soloana tompo fa manazava mihitsy izy hoe ny antony nanolonany hoe Jehova dia vokatry ny fahadisoana tamin'ny famakina ilay soratra hebreo maran'izany naseho ako teo ary le soratra hebreo ka rehefa nanitsy ary le izy vokatry ny fahadisoana de maninona tsy le soratra niteneninao no nanolona azy fa nysolony an'io tompo io afaka zay ngeny ny antsokony zareo mpitondra fivavahana izay anisan'ny antefan'ny antsoko nge zay namoaka nytony baiboly tony de tany napetrako zay fanontaniana napetrako ao tamiko zay kory zareo no namoaka ny toniko tokony hoe tsy aty amiko zany ny atodikoa zay fanontaniana zay fa any amin'ny pastera zay misy ianareo hoe fa maninona ry pastera ny tsy naverinareo le anaran'ny avindrindra tena izy fa nosoloanareo tompo nefa mbola tsy nametraka fanontaniana satria anao milaza hoe ity ny anarany nampiasainy ao amin'ny ay ve zay no ametrahanao fanontaniana ny fivavahana rehetra zao tontolo zao nge de efa voabaikona fanahy zay ny tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy hipetraka ny lamina vaovao maneran-tany de ny zavatra hitranga rehefa mipetraka ny lamina vaovao maneran-tany dia ny fivavahana ho tokana ary ny fanahy zay miasana zay rehetra eto ambonin'ny tany izay mbola mangejy an'izao tontolo zao ary mahatonga vahoaka malagasy mba mivavaka nefa farahidiny de ny fanahy zay mbola mangejy an'izao tontolo zao zay mamitaka an'izao tontolo zao no nandrafitra sy nametraka fivavahana tokana ao arahan'izao tontolo zao na Madagasikara fenso zany hoe tsy fivavahana amin'ny avindrindra zany narafitra satana fa fivavahana aminy raha tonga de tsorra sy avantana ny resaka raha ohatra tsika ka miverina androany miresaka zany ny atao hoe fototry ny finoana zay ampianarinao zany de ohatry ny ahoana raha afaka fitinina kely vitivity zany frera bely misy asiko fanamariana kely na Madagasikara tsy frera bella no loharano mpamerina an'izao finoana zay lazainao hoe arahako fa raha ny tena marina ny olona rehetra ho any amin'ny fiainana de tokony hanaraka ny finoana arahako satria ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefana de ny 12 de misy teny voasoratra hoe tsy misy famonjena any amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa nomena ny olona zaona famonjena ety ambanin'ny masoandro na Madagasikara fenso raha ohatra zay ny teny voasoratra tsy misy anarana hafa nomena ny olona zaona famonjena ety ambany masoandro ahoana ka ny fandraisanao an'izay na fandraisantsika ao atokantrano an'izay teny zay misy anarana be da be ve fa ny dikan'leo tsy misy anarana hafa de manondro anarana tokana ary le anarana tokana zay tondrony le teny voasoratra tsy hoe zay aminona anazy mety daholy na hoe fa samy manany fiteny ny olona de zay teny ampiasainao mety daholy tsy izay amiko mety ataoko hoe sady adala ny vendrany fa mety misy mahay noho izany atokantrano any fa ho za adala sy vendrana hoe ny fandraisako an'le teny hoe tsy misy anarana hafa
afa-tsy le anarana tokana zay efa nomenany jiosy de za zany tonga de mampitodika ny olona amin'nyito anarana zay navoakany zareo a ato am'ty boky ty tsy maninona mamoaka nyty mapotra nyty matetika satria ny olona ny hoe tsy mahita ny tony de mbola io apotrako ndray mampitodika ny olona ho ato am'ty anarany ty a satria io ny anara lay namorona zao tontolo zao ary raha misy faminaniana ao am'joela joela toko fahatelo de ny fahadimy hoe am'izany andro zany na izy iantso inariny avindrina de ovonjena io no anarina voalaza ny faminaniana na Madagasikara fiansoa ary raha misy tena hoe tsy misy anarina hafa nomenany olona zao na famonjena de io zany anarany zany satria ina moa na tonga ny teny hoe tsy misy anarina hafa fantatry le namorona zao tontolo zao fa isy anarina be da be ao avoakany satana isy anarina be da be amin'ny tany satanany olona de ny teniny avondrindra faminaniana hoe am'izany andro zany na izy iantso inaran'ny avondrindra raha vao miantso anarina ao na Madagasikara ka tsy anara lay namorona zao tontolo zao ny antsonao a de tsy mitondra makany amin'ny fiaina mandrakizay zany misy an'izay misy mihitsy ka le hoe tsy niza niantso izy ianao de tsy hovovonjy anatin'ny fiaina mandrakizay tsy misy anarana hafa nomenany olona zahoana famonjena raha vao tsy lay anarana tokana ka zay tsy miantso an'io izy ianao de tsy hovovonjy aizany toko ho be da be ao amin'ny ianao zao raha ohatra hoe zery ny tenina ambarany mpamonjy zay tsy mino an'lay anarany zanaka laha tokany avondrindra ozy de efa voaheloka fa zay mino a de tsy hoelohany zay aloha zany de efa misy ao am'jaona toko fahatelo misy azay zay tsy mino an'lay anarany zanaka laha tokany avondrindra de voaheloka zany hoe raha iverenatsika ny tantaran'ny fandikana baiboly a ato anatin'ity efa naseho atsika teo ihany a ato amin'ny pejy 9 ato amin'ny pejy 9 a de eo tsika cameraman miresaka kely ny fandikana baiboly tsika de jereo ny azavainy eto a ny ankabeazan'ny testamenta taloha de voasoratra amin'ny teny hebreo ianao tsara voasoratra amin'ny teny hebreo sy amin'ny teny Daniel ihany ozy voasoratra amin'ny teny aramahika hebreo aramahika zany de eto ambany eto izy manazava ny testamenta vaovao manontolo de voasoratra tamin'ny teny grika fatatsika nefa fa teny hebreo aramahika no nanoratana voalohany ny evanjely masindamatio nefa voasoratra amin'ny teny grika no tafita atraty amintsika zany aloha zany tokony ampisokatra ampanitikitika ny sain'ny olona zay ho any amin'ny fiainana ilay voasoratra amin'ny teny grika no tafahely tafita atraty Madagasikara izay tsy soratana ny apôstôly fa ny apôstôly Matio raha nanoratra ny evanjeliny a de tamin'ny teny hebreo ka raha ilay anarana tao amin'ny teny hebreo sy soratra hebreo no naparitaka taty amintsika fa tsy lay anara tsampony vavahany grika tsy anarany Jesosy satria Jesosy de sampony vavahany grika tsy ny anarany iny naparitaka ty amintsika fa le tao amin'ny teny hebreo a de tsisy voafitaka ny olona tsy voafitaka tamin'ny anarana ny olona fa nisy nanova le anarana ary nisy nanafina le anaran'ny avondrindra eniatry raha ohatra ka miresaka zany tsika hoe anaran'ny avondrindra zany indrasanao iny mety manana ihany ko ve ny anaran'lay mpamonjy ihany ko nareo amin'le teny grika sa hafa ndray izy ny anaran'ny mpamonjy a de anaran'ny avondrindra ihany za ozy de tonga tamin'ny anaran'ny raiky jaona toko fahatelo jaona toko fahadimy andiny fahatelo amby efapolo za ozy de tonga tamin'ny anaran'ny raiko de mbola niteny ihany ko zay za sy ny ray de ray ihany de mbola niteny ihany ko zay tehirizy izy ireo am'le anaranao zay nomenao ahy rehefa fantatry ny olona ny anaran'ny avondrindra ny anaran'ny ray an-danitra de fantany miaraka amin'iny koa ny anaran'ny zanak'ondry de nanontany ianao hoe iny ny anaran'ny avondrindra iny naseho anao iny de misy anaran'ny zanak'ondry ihany ko ve ao aminareo tena manazava an'izany sy miresaka an'izany mihitsy ny frère Bella fa any anatin'ny fampianarana izay andeha manomboka amin'ny latsinaino fahatelo volana jolay ao anatin'ny fampianarana andeha eto manomboka amin'ny latsinaino maraina no afahanao manaraka ny toy amin'ny fampianarana afira amintsika ny tokantrano foana alatsinainy talata alarobia
amin'ny 10 sy faefany maraina ny fandarana zava-miafy ny frera bela averitsika foana iny am'izay azo olona le anatin'izy ao anatin'izay fanazavan'izay lazanonatra anay zany nefa tsy voately manatona be micro ony ianao zany technicien anazy fa mahazo tsara micro atsika tsy mampaninina mihitsiny frera bela anisany nanasako anao teto amin'ny fandarana amin'ny ataontsika hoe fahiny maro samihafa tonga teto tena betsaka ary zay moa ny ampisin'ity fandarana ity mandray ty na fivavahana na fanatanjahantena na kolotsaina na politika ary zay mety ho karazana firehana sy antoko rehetrarehetra samy nanany vahaolany io le Madagasikara am'izao fotoana zao frera bela zao le zavatra iainantsika io le zava-misy na ny fiainam-pirenena zany ny fiainam-bahoaka ianao ihany koa malala fa mino afa mitovy amin'ny vahoaka miaramiaina ny fasahirana sy ny olana maro samihafa ianao inona no mety everiny frera bela fa vahaolana ho an'ny Madagasikara androany tompoka efa imbetsaka no ny teny namana Gasikara Fensoa efatra taona 24 ao namoaka gazety nampitodika ny vahoaka malagasy amin'ny vahaolana mahomby maro ny olona niakatra teto aminareo araka ny teninao mpanao politika isan-karazany mitondra zay mba hoe ao anatin'ny saintsy zavatra fatany amany olona amin'ny malagasy maso miara-mahita ny atsika sofina miara-miaino aina miara-miaina eny amin'ny fiarahamonina eny fa tena sahirana ny vahoaka malagasy dia mbola averiko ihany ny teniko tamin'izao fotoana zany hoe tsy ho tafavoaka mihitsy ny firenena malagasy na inona ho ataony sy ho ataon'izay mitondra eo raha mbola io fivavahana arahantsika io no arahantsika ny antony dia tsotra ny firenena malagasy tsy ohatra ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao ka hoe afaka manao zay tiany sy zay mety aminy fa ny firenena malagasy dia firenena voafidy firenena tililay namorona zao tontolo zao ary ny akamaroan'ny malagasy fa tsy ny malagasy rehetra dia mitondra ny razambe atsika zany dia hebreo manana profo eto am-pelatanana azo resahana maro ny malagasy tena hebreo taranaka hebreo ka ny taranaka hebreo sy ny firenena zay misy ny taranaka hebreo dia tsy mahazo manaraka amin'ny fivavahan'ny firenena hafa ohatra hoe anaraka amin'ny fivavahana firenena grika na anaraka amin'ny fivavahan'ny firenena romanina tsy mahazo manaraka an'izay ny taranak'olona voatokana na ny taranak'olona voafidy fa tsy maintsy miverina ny andoharano zay le resakitsika tany am-piandohana miverina ry amin'ilay loharano ny fivavahana dia ny fivavahan'ny razambe an'ny hebreo zany dia fivavahan'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba zany ka le napotrako teo ny anaran'ilay nivavahan'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba sy nivavahan'ny zanak'Israely ka raha tsy miverina amin'iny isika dia ny fiainana iakatra sy sahirana foana ianahirana foana fa ny malagasy miaraka amin'izay koa dia mesahirana sy mefarahidiny namana Gasikara ka ao amin'ny tantara faharoa toko fito andeniny faharoa ambin'ny folo sy manaraka dia misy teny voasoratra hoe raha ny oloko izay nantsona tamin'ny anarako mipetraka tsara mihitsy le hoe anarako raha ny oloko izay nantsona tamin'ny anarako ny avindrindra no avy eneritena ka hibebaka hiala amin'ny raha tsy fanaony hiainao any an-danitra ka amelany elo ny ary anasitrana amin'ny taniny raha mandefa valala aho izy na misy mosary ao amin'ny tany jereo inge fa iza moa ny filoham-pirenena sy mitondra fivavahana tsy mba niezaka namany mosary any atsimo na mankere mandrakity efa mivavy le olana na Madagasikara tsy hiva mihitsy io raha mbola io fivavahana io no mahana ny olona amin'ny malagasy tsy voavahan'ny mpanao politika mihitsy koa io ary eto tena mitodika manokana ny mpanao politika rehetra ianareo mpanao politika anana mitoerina ratsinareo nareo any amin'ny fitsarana tena hoe atsipy any amin'ny farimy rehetra afisosolo fara ny mpanao politika ato amin'ny bokyny ianao kasi eo amin'ny boky faminaniana dia miresaka tsara ny toerina misy ny mpanao politika ny mpanao politika raha miverina amin'ilay fivavahana narahany Davida tena hoe le fivavahana narahany Davida ny mpanao politika mpitondra fanjakana ny Davida mpanjaka ny Davida fa Davida tena nisikitra tamin'ny avindrindra Davida ary Davida rehefa andeha hanafika tsy mandeha amin'ny herin'ny tena fa mifady hanina izy aloha lasa izy aloha makeny tendrombohatra dia misy teny ao amin'ny salamy nataony Davida hoe avaiza ny famonjena dia avy amin'ilay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina zany ny famonjena azony Davida rehefa nanafika izy nisikitra tamin'ilay anarana izay napotrako teo hoe hito ny anaran'ilay namorona zao tontolo zao ka ny mpanao politika izay meny mikipy tsy mijery ny zavatra
atafavoaka ny malagasy a tena ratsy ny toerany any amin'ny fitsarana mandrakizay ndre ovakio kely atao bokyny anao ka namana gasikara efa namaky teto ihany frère belle de miresaka amin'ny bokyny anao ka ary ivalapatra be eo amin'ny bokyny anao ka isika ao anaty fampianarana fanazavana zava-miafina fa miloana makinao an'iny vetivety fotsiny hoe ny bokyny anao ka zay anisany tsy voarakitra ao anatin'ny baiboly zay ampiasain'ny kristiana am'izao fotoana zao ianao moa nilaza hoe ninina tsy nampidirina mihitsiny mba ty antany kely ohatrany ahoana moa ny fomba nanananao sy nahazahoanao an'iny tsy ahafahanao milaza zany ny famarinanyity bokyny anaoko ty frère belle tsy tsiarotra kely fotsiny efa nivaliko ihany zay efa nitaninao zay tamin'ny za tonga teto farany iny fa hovaliko ihany androany tamin'ny fotoana nanaovako séminaire tamin'izany tao amin'ny Silita Tanjobato ny toeram-pivorinay tamin'izany dia nanao séminaire frère belle dia nisy vahoaka betsaka tonga ary nisy olona avy any andafy tonga nanatrika ny séminaire dia io olona tonga avy any andafy io no nitondra bokyny anao ka teny am-pelantanany dia nomeny ahy bokyny anao ka izay netiny avy any andafy dia ny bokyny anao ka teny am-pelantanany tamin'io mbola tamin'ny teny frantsay fa izahay avy eto anivon'ny fikambanana no nandika azy io amin'ny teny malagasy dia eto Madagasikara ihany koa mbola i frère belle ihany no miresaka sy mampianatra ary mampafantatra ny ao anatin'ny bokyny enoka ie dia ato amin'ny sasy teny ato amin'ny bokyny enoka aloha tokony ovakio kely ihany satria ianao manontany hoe ny antony tsy nampidirina intsony ny bokyny enoka ianao tsara fa zao ny sasy teny ato amin'ny bokyny enoka ny tantaran'ny bokyny enoka sy ny fahitana azy indray araky ny voarakitra amin'ny testamenta vaovao sy ny fanambaran'ireo rain'ny eglizy ireo mpino jody sy ny mpanaradian'ny mpamonjy dia efa samy nahafantatra hatramin'ny ela ny fisian'ny boky iray izay mitondra ny anarany enoka raha ny kambana nandritra ny fotoana ela tao amin'ny baiboly ny bokyny enoka dia nambara tamin'ny taonjato fahatelo fa tsy ara-panahy ka dia nesorina tanteraka tao aorian'ny konsily faha-empolo izay natao tany Laodikia tamin'ny taona 470 teo aorian'ny mpamonjy satria namela belatra ny antsipriany ny toko fahenina ao amin'ny Genesis izay ambara ny baiboly fa nisy anjely nidina niodina tamin'ny avindrindra nidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny ambaran'ny baiboly hoe alala ny zanakavavin'ny olombelona ny bokyny enoka dia nompitehana nanafenina ary nanjavona tanteraka nandritra ny 700 taona tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo no nahitana azy indray tany Etopia ary dia nadika tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo izany atreo no sasy teny vakiko ampafantariko ny olona fotsiny zany aloha hoe nisy antony natonga ny bokyny enoka no esorina sy nampidirina tao anatin'ny baiboly intsony tao aorianany ity konsily faha-empolo tany Laodikia tamin'ny taona 470 ity konsily izay nataony rain'ny eglizy romanina nanafoanana ny horonam-bokyny enoka tsy ny horonam-bokyny enoka ihany no namoahana didy hofoanana tamin'ny taona 470 tamin'ny konsily io fa anisan'ny hofoanana ihany koa ny fanajana ny sabata dia natao petadrindrina ny fanajana ny andro masandro na ny andro sandray na ny andro dimanche satria ny romanina dia nivavaka tamin'ny masandro na ny diesolis zany dia nasaina nivavaka tamin'ny masandro ny olona ka navoaka ny lalàna hoe tsy maintsy manaja ny andro be voninahitry ny masandro ny vahoaka rehetra teo ambany fahefana romanina tamin'ny konsily faha-empolo tany Laodikia ihany no nivoahan'izay lalàna zay dia naparitaka era zao tontolo zao niaraka tamin'ny lalàna izay nandrarana ny bokyny enoka tsy mampiasaina intsony dia nandritra ny 700 taona tsy hita intsony ny bokyny enoka kanefa ny bokyny enoka dia nitambatra tamin'ny horonam-boky tamin'ny testamenta taloha zany nampiasain'ny mpaminany ny bokyny enoka dia nampiasain'ny apôstôly izany na tonga ny Joda apôstôly milaza ao amin'ny epistily nosoratany ao amin'ny Joda toko voalohany dia ny faha-efatra ambin'ny folo milaza hoe enoka koa dia efa naminaminy amin'ny atongavandreny olona ireny izay atongavany avindrindra hitsaran'ny olona eto ambonin'ny tany tsy hoe ny atongavandreny olona ireny fa naminany enoka ho avy ny avindrindra miaraka amin'ireo masiny tsy mbialinalina hitsara ny olona izay nanohatra azy sy nanda azy ny olona manohatra ny avindrindra sy manda ny avindrindra zany dia efa namoahany avindrindra faminaniny fa ho tsarainy reny olona ireny ka ato amin'ny enoka toko faha 180 ovakiko kely toerana misy ny filoham-pirenena misy ny mpanao politika amin'ny andro fitsarana toy izao ny vaky ny teny fitsarana ireo mpanjaka sy ireo mahery
dia nandidy ireo mpanjaka sy ireo andrina ary ireo mahery izay monina ambonin'ny tany ny avondrindra ka nanao hoe airato ny masonareo andrandrao ny lanitra ka samy miezaka alalany zanak'olona ary ilay mpanjaka fanany dia mipetraka teo ambony seza fiandrianana ary ny fanahy famarinana dia nanenka azy ny teny nalaoko ny vavany a dia nandringana ireo mpanota sy tsy nino azy tsy nisy tamin'ireo na hajanona teo anatrehany amin'izany andro zany ireo mpanjaka sy filoham-pirenena sy ireo andrina izay mitondra ny tany ireo mahery izay miseho tompony tany a hitsangana ary ahita sy alala n'ilay velona mandrakizay ho hitan'izy ireo izy mipetraka ambony seza fiandrianana be voninahitra ary eo anatrehany ireo voatokana izay ho tsarainy amin'ny famarinana ary tsisy ho tanteraka ny tenenin'ny vavany dia ho tratry ny orooro izy ireo ka ho toy ny vehivavy raha hiteraka azo fanaintaina saro-piterahana dia samy hitolagaga sy fampijery izy ireo ka samy hitanondrika ary dia ho tratry ny tahotra izy ireo rehefa hita ny zanak'olona mipetraka ambony seza fiandrianany voninahiny ary ireo mpanjaka sy ireo andrina izay tompon'ny tany a dia hianatra hankalaza n'ilay mpanjaka be voninahitra dia ilay niafina satria hatrany am-piandohana dia nafenina tamin'izy ireo ny zanak'olona ny avondrindra mihitsy ny azona azy tamin'ny heriny ka tsy nampiseho azy afa-tsy tamin'ireo voafidiny herery ihany izy no aloha tonganiko eto amin'ny manaraka ireo mpanjaka rehetra sy ireo andrina rehetra sy ireo mahery izay ny feny tany dia samy ankohaka eo anatrehany zanak'olona amin'ny fahalebiazana azy ary ao amin'ny zanak'olona no ametrahany izy ireo fanantenany ka hivavaka amin'ny zanak'olona izy ireo fa ho avy faingana ilay mpanjaka ny fanahy ka androka azy ireo hiala eo anatrehany zanak'olona dia ho fenao lahelo ny tavan'izy ireo ary ho sariny aizina matevina izy ireo ary ny sabatra ilay mpanjaka ny fanahy dia ho vokina rahan'izy ireo amin'izany fotoana izany zava-dozany e zany na Madagasikara mpanjaka ny tany ireo andrina mpifeny tany tsy haiko anao natafiditra ao anatin'izany mpiara-miasa mpanjaka manko zany andrina mifeny tany zany tamin'izany andrina no filazan'ireny mpiara-miasa mpanjaka reny ny olona ny prime ministre sy ny sisa andrina avokoa reny dia amin'izany fotoana zany a loza ny azo azy ireo amin'izay izy ireo ahita lay mpanjaka ny mpanjaka satria tsisy tsy ahita azy amin'izay izy ireo vao hianatra iankohaka hianatra hidera ny anarany amin'izao fahavelomanao zao anao mila midera le anarana teo na Madagasikara tsisy ilananao tsony amin'ny andro fitsarana ka hoe nao ndray mba ilidera azy amin'izay fotoana izay fa rehefa tsy vitanao amin'izao ny fiderana azy dia loza ny azo anao mbola vakiko ihany koa ato amin'ny anao ka toko fa 19 toy an'le teo ianao ka toko fa 19 dia ny andininy faefatra ny famaizana an'ireo anjely dia mitovy amin'ny famaizana ny mpanjaka eto zany sady famaizana ny anjely izay tsy nitandrina ny didiny tsy nitandrina ny didiny avorindra dia famaizana ny mpanjaka ihany koa vao resaka eto ho an'ireo anjely izay nanatanteraka tsy famarinana dia idina sy atsipy ao anatin'ny lohasamy rehetra afo ery andrefana izy ireo hitany enoka zany lohasamy rehetra afo arak'izay naseho an'ny enoka amin'izay ireo tendrombohatra volamena sy volafotsy sy vy sy metaly mangano ano sy mivarahany ireo dia hitsonika ao amin'ny lohasaha io empo efa hitako lohasaha io nisy fikorontanana lehibe tao ary nisy rano nisy avovona avy tao ary nisy renirano afo ihany koa nikorina tao amin'izany lohasaha izany izay nanipazana ireo anjely izay namitaka ny mponiny tany eno tsara fa misy anjely mamitaka mponiny eto ambonin'ny tany dia amin'izany andro zany dia ireo no atao fonja ny fanahy sy ny vatan'ireo mpanjaka le renirano io zany ny fonja ny vatan'ny mpanjaka sy vatan'ny fanahy ho an'ireo mahery ho an'ireo vaventy sy ireo izay monina ambonin'ny tany ary amin'ny lafiny iray ihany koa izy ireo no atao fanamelohana ny fanahy tsy nahalala afa-tsy ny fafinaretan'ny fanahiny izy ireo ka izany no hitsarana azy ireo amin'ny vatany satria izy ireo ninitsy halala ilay mpanjaka ny fanahy ary na dia tokony hihevitra izany zavatra izany mialoha azy izy ireo dia tsy mba nahalala ny antso ny anaran'ilay mpanjaka ny fanahy ary noho izany dia hiaritra fampijaliana mahatsiravina ny vatan'izy ireo ary fanahyn'izy ireo koa dia hizaka famaizana mandrakizay satria ny tenin'ilay mpanjaka ny fanahy dia tsy maintsy ho tanteraka ahidina amin'izy ireo ny fitsarana satria izy ireo dia nanara-po tamin'ny fafinaretan'ny vatany sady nandà an'ilay mpanjaka ny fanahy amin'izay fotoana izay na Madagasikara feno soa ny mpitondra fanjakana rehetra
nizaniza mpitondra fanjakana efa nitondra fanjakana dia ahita n'ilay mpanjakany fanahy ny avondrindra zany mpanjakany fanahy zany ary ahita ny zanak'olona lay ataon'ny olona hoe Jesosy nefa tsy Jesosy ny anarany ahita ny zanak'olona mipetraka ambosy fiandrianany be voninahitra ny mpanjaka rehetra amin'izany fotoana zany fa inona ny zavatra azo azy amin'izay fotoana zay anaintaina ohatran'ireny vehivavy sary-piterahany reny izy eo ampahitana ny zanak'olona ary amin'izay fotoana zay izy voa teny hoe ilainay ny mibebaka ilainay ny natahotra ny avondrindra nefa tsisy vokany ho azy ireo tsony fa tamin'ny fahavelomana izy ireo mpanjaka sy ireo mahery sy ireo andriana zay mitondra fanjakana tamin'ny fahavelomana izy ireo dia mibody ny tany ny ataony jereo tsara na Madagasikara fa betabenga ny malagasy mahanitra efa tany efa firy taona dia misy miseho azy hoe ho tompony ray misy resaka any amin'ny fanjakana ny reny misy mpitondra fanjakana ny miara-miasa amin'ireny olona mibody ny tany reny zay vao misy zavatra azony eo dia ireny zany amin'izay fotoana zay ho atsipy ao amin'ny farihy mirehitra afo sosolo farana Madagasikara felso lozy zany raha ohatra jery mako ato amin'ny tenin'Andriamanitra par rapport ny baiboly kristianina dia manisa zany ianao misy ny testamenta taloha dia misy ny testamenta vaovao ianao milaza teo fa niaraka tamin'ny fiombonana ny testamenta taloha izy ianao ny bokyny Enoka no nesorina dia manazava indray zany ato amin'ity foto-kevitry ny fivavahana kristianina ity hoe foana ny testamenta taloha rehefa tonga lay mpamonjy zay nafantaranao anazy fa mitondra zava-baovao ho an'ny finoana satria efa nandresany fahafatesana i Kristy ka mitondra famonjena ho an'ny olombelona dikan'izay ho an'ny kristianina dia tantara boky ny testamenta taloha fa ny testamenta voan'ny makaty zany no manonga atsika manisa ary hoe hatramin'ny zao 20 taona talohan'i Jesosy Kristy sy ny taorianan'i Jesosy Kristy ka inona zany ny fanazavana hoentinao zany androany satria ho any zay mino ny mpamonjy dia efa tsy miexista tsony ny boky rehetra tany aloha tany tsy ho an'izay mino ny mpamonjy zay teneninao zay fa ho an'ny kristianina ny kristianianaianao zao mamaky an'io ao baiboly kristianina aloha ty ao anatin'ny aminy izy io ao anatin'ny karazana fotom-pampianaran'ny kristianina fa tsy fotom-pampianaram-pamonjy zay niteneninao zay fa fotom-pampianarana zay mpitondra fivavahana kristianina namelabelatra le teninao teo hoe rehefa tonga ny mpamonjy dia mitondra rivo-baovao dia tsy nilaina tsony ny testamenta taloha fa ohatra ny boky rehetra mpitondra fivavahana kristianina nanao an'izay fa izao no tenin'ny mpamonjy lay loharano fiainana mandrakizay ao amin'ny Mateo 5:5 sy manaraka dia misy izao teny zao aza ataonareo fa tonga andrava lalàna na ny mpaminany tsy tonga andrava fa anatanteraka fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany na dia teny tsoratra iray aza mandra-patateraka izy rehetra ary nazovy no ama amin'ireo didy fara-majinika ireo ka hampianatra ny olona an'izany dia tsy manana anjara amin'ny fanjakany lanitra izy fa nazovy no hitandrina an'ireo didy fara-majinika ireo ary hampianatra ny olona hitandrina dia izy manana anjara ao amin'ny fanjakany lanitra ary lazaiko aminareo raha tsy mihoatra lavitra noho ny fariseo sy ny mpanao dalàna ny famarinanareo dia tsy ho tafiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo zay ny tenin'ny mpamonjy fa le mivakinao teo indray teny mpitondra fivavahana kristianina antaniko ianao iza ny tokony ho raisina amin'ireo teny ireo satria ny ray ny mpamonjy ny teny azy miankiray mpitondra fivavahana kristianina anjaranao mamaly fa tsirairay mitady ny fiainana kasa mitady kazay le hoe fikaroantsika ny famarinana mialatsiny aloha fa tsy maintsy nididavy kely satria namoaka an'le Enoka ianao ao anatin'izy asa raha ohatra ka vita avy momba ny Enoka satria idirako kely satria anisan'ny zavatra nendrasana ianao ihany koa zany ny amin'ilay ataontsika hoe lamina vaovao maneran-tany ao ihany koa natao hoe Illuminati sy ny franc-maçon ao ihany koa ny ataontsika hoe fomba ifihezana an'izao tontolo izao atsy ho atsy zay noentin'ny frère Abel ary tsy adino ilay zava-miafiny ny biby ty sy ny 667 frère Abel raha ohatra ka azonao entana indray ary ny mahakasika an'izay toka somary mbola misy zavatra mety
manahirana ny olona ny mandray zavatra resahako na Madagasikara. Engany ianao tsy ho sorena ao atokantrano ao. Ny zavatra resahako tsy natao asorena fa natao isaintsainana. Mariako tsara za tsy mitaona anao hiala amin'ny fivavahana sy fiangonana misy anao. Zay aloha zany ny zavatra ray foto-kevitra. Fa za mampafantatra ny olona fotsiny hoe misy zavatra diso tao anatin'ny fivavahana narahana hatramin'izay. Ary nisy zavatra tsy izy misy narahana hatramin'izay, ary nisy fahamarinana tokony naverina amin'ny toerany nefa tsy nisy namerina hatramin'izay. Zay zany ny foto-kevitra. De mamerina ilay fahamarinana izay tsy noraisina hatramin'izay nefa narahampaminany sy ny apôstôly. Mamerina an'izay zany ao anatin'ny resaka sy ny fampianarana rehetra izay hoentiko ka tsara ihany ny afantaran'ny olona zay foto-kevitra zay. Za tsy miteny tsy mino ilay namorona zao tontolo zao za koa tsy miteny tsy mino ilay zanakalahy tokana tonga teto ambonin'ny tany. Tena sady mino raha tsy ndatsakany rano teo amin'ny tsatokazo izy tena tsy nisy fiainana mandrakizay ho an'ny olona ho any amin'ny fiainana. Fa ny anara ilay voafantsika teo amin'ny tsatokazo tsy Jesosy ny anara ilay namorona zao tontolo zao tsy Jehova, tsy Andriamanitra, tsy Dieu, tsy Jesus, tsy sidirany anara mihitsy ireo. De mamerina ilay anarany zany frabelona mba ho ampiasain'ny mpivavaka de ao anatin'ny fampianarana hoentinety isaka alatsinainy talata alarobia amin'ny 5 ora sy 5 maraina no anazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay. Na Madagasikara aviantsika foana latsinainy talata alarobia amin'ny 5 ora sy 5 maraina to amin'ny fahitalavitra Real TV. Ato amin'ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo misy ilay resaka franc-maçon sy illuminati na Madagasikara felso. Vakiko amin'ny baiboly dika teny protestanta fanitsina fahaenina. Apokalipsy toko fafito ambin'ny folo vakiko eto amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Toy izao vaky ny teny. Ny soramandry aloha de toy izao. Ilay vehivavy janga ilay hibe sy ilay biby dimy volonjaky. Aza heverinao fa sinema zany zavatra resahana zany na horera na hoe zavatra tsy izy fa zavatra nisy zany. De eto amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo toy izao vaky ny teny. Ary ny tandroka folo zay hitanao de mpanjaka folo zay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ilay bibidia. Ireo de miraisaina ka manome ny hery sy ny fahefana ho an'ilay bibidia. Ireo de hiady amin'ny zanak'ondry ary zanak'ondry de aresy azy satria mpanjakan'ny mpanjaka aresy azy ihany koa izay momba azy de olona voantsy voafidy ary matoky. Ary koa izy tamiko ny rano hitanao izay ipetran'ilay vehivavy janga de olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samby hafa fiteny ny tandroka folo sy ny bibidia izay hitanao de ireo no ankahala ilay vehivavy janga ka hanao tsinitsinina azy sy ampitanjaka azy ihinana ny nofony andevina ny tenany amin'ny afo fa ny avo indrindra nanome fo azy ireo anatanteraka ny hevitra sy fanara-tsaina ary hanome ny fanjakany ho an'ilay bibidia mandra-patanteraka ny teniny avo indrindra. Ary raha vehivavy ilay hitanao de tanàna lehibe izay mifehy ny mpanjaka eto ambonin'ny tany. Voafehy ao anatin'io fitondram-panjakana sy ny fivavahana ao anatin'io faminaniana io. Ny tantara ny fanjakana eto ambonin'ny tany sy ny tantaram-pivavahana eto ambonin'ny tany io voaresaka ao io. Voaresaka ao ny fanjakana romanina sy ny fivavahana najorony romanina. Voaresaka ao ny fivavahana taorinan'ny naharavan'ny fahefana papally fian'izao tontolo zao. Fa ny makasika ny franc-maçon sy illuminati no azavaina fohifohy resahako fohifohy. Misy an'ireo tandroka folo na mpanjaka folo izay voaresaka eto reheto izay firenena ao anatin'ny firenena lehibe mifehy an'izao tontolo zao mikambana amin'ny firenena mikambana izy ireo amin'izao. Zany hoe mpikambana amin'ny firenena mikambana zany ny filoham-pirenena voaresaka amin'reto faminaniana reto. Dia ny ataonareo mpanjaka folo ireo izy de miraisaina ka manome ny hery sy fanjakana ho an'ilay bibidia. Io le bibidia voaresaka izay omeny reto tandroka folo reto hery sy fahefana io no hitondra ao amin'ilay fanjakana tokana maneran-tany. Ary reto mpanjaka folo reto mihitsy no ametraka ny olamina vaovao maneran-tany izay misy mpanjaka tokana ifian'izao tontolo zao. Tsy maintsy tanteraka mpanjaka filoham-pirenena any Eropa avokoa izy ireo. Ahoana no anananao profo an'izay satria mantsy ten'Andriamanitra sianina de aiza le ao anatin'ny fanjavana le zava-miafina hoentiko isaky ny zoma isaky ny latsinainy talata alarobia no tena hoe detahena amin'ny Tsipiriany ireo momba an'ireo tandroka folo ireo. Efa mbola eo reo amin'izao fotoana izao. Mbola eo reo firenena hoentina mpanjaka izy ireo.
firenena hoentina mpanjaka reo anankifolo reo akifolo reo ianao zao afaka mandinika hoe izavo mpikambana firenena mikambana de inona ny asan'ny firenena mikambana inona ny andraikitry ny firenena mikambana era zao tontolo zao manan-kery eto amboniny tany ve zany firenena mikambana zany sa osa izany nanome firenena mikambana an'izay hoe mafirenena mikambana zay fa ato amin'ny baiboly de misy hoe hitambatra ireo mpanjaka folo reo de anome ny hery sy fahefana ho an'ilay bibidia zany hoe ny bibidia voaresaka eto de fanjakana nisy fanjakana zany nomena mpanjaka fahefana hitondra sy anan-kery ahoana indray nila zany hoe bibidia egalina fanjakana sotry zany efa nazavaiko teo fa efa nazavaiko teo araka voalaza boky faminaniana any amin'ny Daniel any misy manazava ny biby zay hitanao izy de mpanjaka sy fanjakana de efa nazavaiko teo koa de farany isy mpanjaka tokana zany hoe le mpanjaka anankidimy le mpanjaka folo izy ianao hitambatra de ameny fanjakana sy ny fahefana ho an'ilay bibidia amin'izay fotoan'izay zany tsy hisy intsony zany hoe fanjakana samy fanjakana amoaka ny lalànany manokana de iza ndray io le fanjakana ray le bibidia resanao io tsy arao fandarana ao ianao koa asaiko anaraka ny lasa mihoatra be hitanao eto mihitsy fa de any am'le fandarana tsy mampaninina ve mihera aminao mihitsy tiako be zany hoe resako eto daholo fa zay ataperany eto ataperany tsy mampaninina anao zay vovita ihany fotoana fa azo afoezana sao de ny zavatra tiako avoaka indray manko ny tsy voavoaka nefa ho avoakako ihany zay zavatra fanotaninao zay any am'le anina amin'ny atsipiriany dahoary afaka toizany frera belona lizy ao anatin'le izy asana mpanao gazety nataoko manontany de mamaly ohatrany de mba tesitra aloha tesitra fahitanao any dahoary afaka toizanao le izy frera belary dahoary mandra-patanteraka ny teniny avindrindra ozy no hitondran'ilay bibidia zay nomeny reo mpanjaka folo reo ny fanjakana rehetra ny fitondram-panjakana rehetra raha zao tontolo zao ry voaka malagasy mijery nareo na ny eto Madagasikara na ny eny ivelany ny fitondram-panjakana rehetra am'izao eran'izao tontolo zao de efa eo ambanin'ny fahefan'ny franc-maçon sy illuminati ary manana porofo be da be afaka aporofoina amin'izany fa anaty fandaharana hoentiko zany no azavaiko ny toedra raha politika rehetra sy ny rivotra politika rehetra mitranga de efa rivotra politika avy amin'ny franc-maçon sy illuminati zay aloha zany ny zavatra tokony ho fantatry ny malagasy na ny lalàna hitondrana zao tontolo zao lalàm-pifidianana na ny lalàna zay lalàna rehetra de efa avy amin'ny fotokevitra sy ny tapaky ny franc-maçon sy illuminati zay ny zavatra efa iainan'izao tontolo zao ianao zao raha maharaka ny misy angery ny toedra raha politika nafampana tamin'ny fotoana teteza mity reny hitantsika tsara fa tsy neken'ny firenena mikambana ny fitondrana teteza mita tamin'izany vo firenena mikambana tsy manaiky de ny firenena rehetra zay mifanaraka ny firenena mikambana manao inona manaiky sa tsy manaiky ny fitondrana teteza mita tsy manaiky izy reo tsy izay ny zavatra nisy vo resaka ato amin'ny boky faminaniana zany zavatra misy zany ka raha vo tsy manaraka ny rafitra miangavany amin'ny firenena matanjaka zay napetraka satana ifian'izao tontolo zao fa satana ny nametraka an'ireo raha vo tsy manaraka an'izay zay filoham-pirenena hitondra eran'izao tontolo zao na ny filoham-pirenena eto Madagasikara ary raha vo tsy manaraka an'izay de tsy afaka hitondra ny fanjakana io fa ahongana misy fanahy fotsiny tonga de manongana eo zay le zavatra misy androany zany tsika raha ny fahitany frera belona ny ole ny zavatra fantatry ny olona aloha zany de hoe organisation internationale eo ihany ko zany ny ataotsika hoe ONU FMI sy ny maro samihafa fomba zay fantatra amina rafi-pitantanana arabola sy ny lafina ekonomia maro samihafa zany no fahafantarany olona anazy zany fa frera belona zany io karazana organisation internationale zay fantatry ny maro reo zany reve zany le manao le maneran-tany ohatra ka tonga de itsiko le fanontaniana zany valiko zay fanontanianao zay re ao arinany ty fanontaniako ty fa antany kely anao aloha afatrosa ve Madagasikara mbola misy trositsika kosa aloha hatreto anatina na tsy tiny mbola nanam-bako mondial trositsika mbola nanatsika topoka na efa trosa ve zay filoham-pirenena nitondra teo hoe ohatra zao hoe ny trosa ny filoham-pirenena dombiasa ny filoham-pirenena am'izao de vo efany ve mbola ka tsy mevosa iainy topoka ao arinao ity firenena malagasy ty efa lafo ny trosa izy ty
ianao ve ndia ampindram-boly raha tsy misy antoka ny antoka dia lehibe lavitra noho ny vola indramina ka ity firenena malagasy ity tany malagasy ity efa vita antoka izy ity fa tsy mahafantatra ny taranaka malagasy iza no manao antoka anazy io trosa amin'ny malagasy miavosany amin'ny banque mondiale io misy tanjona ne io ny fanahy rehetra misy eto ambonin'ny tany dia manatratra tanjona na Madagasikara na tiako tenenina hoe le mpitondra mitrosa zany teneninao fa hoe ny mpitondra malagasy raha vao mindram-bola mitrosatrosa amin'ny foanany a dia compte ny varotra ny firenena malagasy amin'izay tompony io banque taddio zay teonko zay Androany ho avy vanim-potoana rehefa hipetraka lamina vaovao maneran-tany a ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao dia nitrosa tao amin'ny banque mondiale ho avy vanim-potoana hipetraka lamina vaovao maneran-tany a hitako ny trosany amin'izay ny tompony banque mondiale izay mpikambana amin'ny franc-maçon sy illuminati amin'izay fotoan'izay dia tsy anakaloha ny firenena rehetra izay nindrana tao ngamo maninona zao ry zareo tsy voaloha volany maninona izy zao tsy voaloha volany fa mbola tena olana be eo amin'izay fotoan'izay tsy anambola andohavana azy tsony ny firenena anankiray amin'izay fotoan'izay a dia zay valeur le vola ndramina tany a no alain'ny tompony eo a banque mondiale io amin'izay fotoan'izay a dia tsy afaka hamaly tsony ny filoham-pirenena mitondra amin'ilay fireneny fa ny taratasy ny ndramana vola tany a miavosa no avoaka an'izay tompony io banque mondiale io a ho hita an'izay filoham-pirenena tratra farany amin'izay fotoan'izay zay tratra farany manefa nefa tsy ho voefany mety azo fantarina hoe frera be le oviny zay lamina maneran-tany zay no hipetraka efa tsy ho elaka tsy azoko mena ny daty ny mpamonjy rehefa ohatra tsy azoko mena ny taona fa efa tsy ho efa any ny olona hitondran'io hitondra le lamina vaovao maneran-tany teratany frantsay dia taddio zay teonko zay Androany a dia raiso ao amin'ny arsivanareo mihitsy a dia rehefa tonga zay fotoa zay a dia asao indray amin'izay fotoa zay raha mbola afaka manasy eto koa zany zay satria tsy fantatra tsony zany raha zany fanazavana mampiorohorongeno za tsy mampiorohoroka fa ato amin'ny boky faminaniana milaza fa le tandroka folo a dia anome ny fanjakany zany hoe le fanjakana hoentin'ireo mpanjaka any Europe ireo mihitsy zay mifondrinao amin'ity firenena mikambany ity a le fanjakana hoentin'ireo a dia omeny an'ilay fanjakana tokana izay apetraka izy ireo ifeazao tontolo zao dia amin'izay fotoan'izay rehefa tafapetraka le lamina maneran-tany filerabelona dinina zavatra mitranga isaky ny firenena rehetrarehetra na hoe inona zavatra hitranga ohatra ho an'ny Madagasikara zany arao ny fandarina fanazavana zava-miafina hoentoka zay indray arahan'ny olona zay raha ianao zany ihany latsinainy talata larobia amin'ny dimora sy faefany averitsika satria zay ihany tena antony anaovantsika fandarana amin'izay afantarany olona le fandarany fa ny zavatra tokony ho voarain'ny vahoaka malagasy fotsiny avy aty amin'ny frère belona dia izao tsy natao ianteherana ny filoham-pirenena tsy natao ianteherana ny mpanao politika zany mahatonga amin'ny frère belona tsy mifidy satria raha vao mifidy a dia za ihany ny voa amin'izay ny fidiko tsy nisy amin'ny olona mifidy teo nge ka afa-po tamin'izay ny fidiny fa ohatra ny nanenina ry izy mifidy ary aveo izy lasa mpanohatra ka zany anao zany nefa vomaika lasa mampirisika ny olona tsy fidy le zavatra tsy haiko aloha zay fetraka azy any amin'ny olona fa frère belona tsy mifidy raha tsy apetraka filoham-pirenena zao zavatra zao raha izao no mipetraka dia mifidy frère belona manao soni eny amin'ny fitsarana avy lalalam-panorenana sy anatrea mpitsara mpitondra fanjakana zay ho fidiny fa raha izy lany eo a ka tsy vita zay nampanantenany tamin'ny propagandy dia ho averiny daholy a ny fananany vahoaka izay voavoriny tao hitanao ohatra n'le iza le zaka iso ny vafo ino tompoko ameko daholo zay zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia ho averiny mpitondra daholo zay zavatra nalainy tamin'ny fahefany ary iaika eo anatrehan'ny vahoaka malagasy izy hoe tena mifona fa tsy vitako ny teniko raha manao sonia zay any amin'ny fanjakana filoham-pirenena dia fidy frère belona firenako le fantaniana inona zavatra hitranga efa tafapetraka le lamina vaovao maneran-tany na ho Madagasikara ohatra hoe mbola ohatra zao ihany tsika isy filoham-pirenena ihany misy filoham-pirenena ihany
misy filoham-pirenena ihany fa ohatrany tamin'ny andron'ny romanina ny fian'izao tontolo izao manaraka mibaiko avy any ambony ny filoham-pirenena aty ambany rehetrarehetra amporora de misy ny mpiara-miasa de mpiara-miasa amin'iny zany zay mpitondra fanjakana am'izao nge efa ohatraohatra zay ihany no mitrangy hitanao zao ry niakatra teto ny naneny be zay naneny fa tsy naneny tsony izy rehefa nahazo ny tombotsoany nisy volamena 370 kilao tsy nisy niakatra teto aminareo teto mba nitabataba teto ta hoe nzava aiza makaiza de manino aiza zao nitoy an'ireny de aiza koa le olona nyteny tam'izany fotoana zany de nisy koa volamena tsy haiko 370 kilao sa 270 kilao iny le hita tany Komoro iny sa taiza iny tany Komoro aiza nitoy an'ireny makaiza reny de makaiza fa iza zany mamoaka an'ireny de iza avy eo rehefa tratra le izy de makaiza zany ny zavatra hoentin'ny mpanao politika eto Madagasikara zany zavatra ohatr' zany de avy eo misy miakatra mamono afo rehefa misy tezitra misy afo misy miakatra eto misy miakatra any amin'ny tele mandamindamina iny zao ny jirama jereo ny jirama am'izao tsy mifafa daholo vahoaka malagasy fa nga tsy mba misy olona olokendry tao olokendry tsy mba misy olokendry ngao mahay mandrindra ny zavatra rehetrarehetra amin'ity vola be alohan'ny vahoaka majinika amin'ny sandany jiro sy ny rano ity fa de tapatapaka lava ohatran'io zany ny politika eto Madagasikara eto fanahy no mitondra zany fanahin'ny avondrindra ve de zany no ataony amin'ny ao anatin'le olona ao raha fanahin'ny avondrindra hitanao io masoandro be io tsy mba tapaka io mandava isan'andro io nge manoatra lavitra noho ny raha ianao na Madagasikara no amohan'ny avondrindra facturan'ny masoandro ty ny facture masoandro ny ainanao nandritra n'izay 4 taona ianao zao voalohanao ve ty ny facture fahazavana nandritra ny andro ty facture volana ty facture ny rivotra hitantsika tsara rehefa tsy ampy oxygène ny olona vidina lafo iny oxygène kely tsy mahavelona 4 taona iny kory fa io rivotra iainantsika io misy oxygène mamelona ny ao anatsika io de raha ohatra io jiro kely mba tatanany jirama io zao no zavatra mahazo azy ko raha ny avondrindra no mampiatra ny hery sy fahefany amin'ny masoandro ko tsy mihina fatany daholo tsika eny ary mazava tsara angamba zay zavatra rehetrarehetra zay frera belona marana sady nyfandarantsika satria efa sady fotoana satria le efa ora ray mahery efa mahery ary ato araka ny ambaranteninatsy efa mahery 10 minitra ozy izy eny ary tsy maninona fa na de zany ary ianao meko famarana anangy ianao satria mety misy zavatra maromaro tianao amarana anazy na tsy fantatro famidina safra sy anina de meko minitra vitsivitsy mihitsy ianao fa aza matahotra ka misotranao na Madagasikara fiansoa ho an'ny vahoaka malagasy ny a no ijoroky sy antom-pisiko e ary za manentana mpitondra fihavana rehetra misy mpitondra fihavana tena milaza azo mpamita asa famarinana mihitsy na Madagasikara fa za miteny mpitondra fihavana rehetra aza mba miteny tenanao mpamita famarinana na mpamerina famarinana eo amin'ny toerana ianao raha io anaran'ny avondrindra zay nasehoko teo io nataonao tsinitsinina fa amiko famarinana fototra sy lohalaharany io anaran'ny avondrindra io raha tsy miverina eo amin'ny toerana io ahoana moa ny iverenan'ny olona iainao famarinana misy faminanino amin'ny Daniela toko 12:7 manao hoe izay mamerina ny maro amin'ny famarinana de ho tahaka ny kitana mandrakizay dorika averiko apotra farany ity anarana ity de mitodika any amin'ny mpitondra fihavana rehetra ny antsoantsoko hoe averenao amin'ny toerana hito anaran'ny avondrindra hito ry mpitondra fivavahana ianareo mpitondra fivavahana milaza ny tenanareo mpamerina ny famarinana miantso anareo frera bel aza be resaka na miambo hoe efa niakatra tany an-danitra de nahita an'izao sy zao de niresaka tamin'izao nefa hito anaran'le mipetraka any an-danitra le velona mandrakizay hito ara tsy raisinareo akory de miantso anareo frera bel averenao any amin'ny fiangonana misy ianareo fampiasana an'io anarana io raha ny rahan'ny avondrindra ianareo raha satana kosa naniraka anareo dia manohy ny asan'ny satana ihany izay ny rahan'ny satana ka i frera bel de ny rahan'ny avondrindra amerina n'io anarana io ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra satria taranaka voafidiny avondrindra ny vahoaka malagasy misy ny atao anaran'ny bibidia ankofan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany efa mandray an'izay ny malagasy sy ny firenena rehetra zao tontolo zao na Madagasikara efa misy mariky ny bibidia eo amin'ny andra sy amin'ny tanakavana saingy tsy fantany arao ny fandaharana isaky ny alatsinainy talata alarobia maraina amin'ny 10 sy 12 minitra na amin'ny 10 sy fahefany zany de afaka rahanao ao eo ihany koa ny page fahatsika any amin'ny province satria tamin'ny séminaire teo de nisy ny avany fianaratsoa nisy ny avany mananjara tonga nanatrika ny séminaire
dia io misoratra amin'ny écran io a ny page-ny Facebook ny Frère Bell zava-miafina Frère Bell dia afaka manaraka ny vidéo any a ianareo any amin'ny faritra maro a izay tsy mahita ny fandaharana amin'ny fahita lavitra ho atsika izay mitady ny boky ny ianao ka mitady ny boky ny ianao ka ianao a dia rehefa amin'ny sabotsy na Madagasikara afaka manantona ny toeram-pivoren'ny fikambanana izay rehetra mitady ny boky ny ianao ka miantso ny lara telefônina io anareo a dia atoronareo ny toeram-pivoren'ny fikambanana izay ahitanareo a ny boky ny ianao ka ho an'ny vahoaka malagasy rehetra Frère Bell tsy fahavalonao Frère Bell ihany koa tsy manohatra ny olona mivavaka fa hoy Frère Bell hoe fantaro zavatra rehetra azony mafy zay tsara aza miantehatra ny mpanao politika nareo fa mahavonjy atsika ilay namorona zao tontolo zao a mahavelona ny aina ao anatsika ilay namorona zao tontolo zao a mahavita manome raika apoka ao atsika ilay namorona zao tontolo zao fa mpanao politika tsy mahavita manome kely hoe varitsiny sy ny sisa fotsiny de tapitra tsy mitoy iny fa le namelona ny atsika mametraka ny atsika ao anatytsika ao a mbola mitazona ny atsika mbola ho velona mahavelona atsika mahavita miantoka amin'ny fiainatsika ohatra Frère Bell mbola velona somatsara toy izao a na de tsy metehatra amin'ny politika sy ny mpanao politika ary de tomboko ny vahoaka malagasy a iantehatra amin'ilay namorona zao tontolo zao a mba ho tombotsoany sy ho an'ny tarana ny faramandimby na Madagasikara fianso mankasitraka indrindra Frère Bell nanaiky nasain'ny fandarana tamin'ity ala ity ary ankasitrako ianao ny amin'ny fanekenao ny fanasana indrindra ny famalinao ihany koa ny fantaniana satria matetika moa zany rehefa mandeha ny fandarana ohatr'ireny de miteraka adihevitra izy ho an'ny mpanaraka ary isaika ny mpanaraka ny adihevitra ihany koa moa no mametraka ny fantaniana dia araroantsika ny fandokavanao sahala mitony a manao any atokantrano averina atrano zany fa isy zany ny fandarana izay rahantsika amin'ny Frère Bell manomboka ny alatsinainy ho avy zao izany hoe manomboka amin'ny alatsinainy fahadimy zany fahatelo ny volana jolay telo amby roapolo sy roa arivo amin'ny 10 ora sy fahefany maraina alatsinainy a misy a talata misy ihany koa alarobia ihany koa misy isan'andro izy io a dia averina amintsika foana zany a izay a fampafantarana zay fandarana zava-miafina miaraka amin'ny Frère Bell isika ary santionany sady reny zavatra andresantsika teo reny a be de be ny fantaniana mbola tsy voavaly teo a de anasananao zany anaraka an'izany fandarana zany a ahitanao ny tena antsipriany sy ny meto tsara ho fantatra rehetra ny amin'ny fantaniana zay a tsy voavalintsika teto zay ny atsika ho amin'ny andro any Frère Bell fa de mankasitraka anao manokana nanaiky nasain'ny fandarana tamin'ity ala ity ianao zay mila fantaniana ihany koa de misy an'io laran'ny telefônina amin'ny fahitalavitsika io azonao antsoina zany Frère Bell amin'ny fanampanazavana rehetrarehetra misaotra indrindra toboka isaona antsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pita fa ho amin'ny manaraka indray toboka lasy tovavy veloma toboka Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.